Falmerabatsika rehetrarehetra indray araky ny voalazako tamaly dia misy fanazavana kely mikasika an'le hoe ahoana tsara fandehan'le fisamborana Andry Romy taty à Londres. Misy milaza manko ny hoe tsy azo raisina tsara dalàna dofitra le procédure oy dia zany teny hoe zao aloha le zavatra tenenina amin'ny gazety sy zavatra ohatr'izany tsy voatery ampy ny information ka tsy ireny le zavatra amin'ny gazety ireny ihany akory no zava-misy sy hoe ahafana ataontsika hoe maka ide hoe inona marina moa zany ny pirofo fitazomana an'ireo olo ireo. Fa izao ny tiako tenenina dia hoe tsy adala akory ny procureur aty à Londres ka nanao an'io dossier io nanomboka tamin'ny volana nanomboka 2021 no makaty. Zany hoe rehefa ny signalé rehefa nilaza tamin'izy ireo zany ny James Hilda hoe misy olona manantona anay ary mitaky vola ohatrany mampiayay dia tsy tonga dia fisamborana akory ny nataony zareo fa nitady ny pirofo nanamarina hoe manahoana tokoa moa zany le hoe mampiayay ny démarche ny Romy sy Tabito. Dia izay démarche ny zareo nampiayay izay no nahatonga ny agent infiltré atao hoe Charles izay nifampiresaka tamin'ireo ary nanao ny enregistrement rehetra. Ny enregistrement ty tsy ataotao fatany hoe miresaka ohatran'izao tsika dia ifa misy mi-enregistre fa mila didim-pitsarana, mila ordonnance avy any amin'ny procureur na avy any amin'ny juge hoe autorisé le izy ohatran'ireny perquisition reny. Fa tsy ataotao foana satria manjary mampisy vice de procédure zany. Iny aloha zany tsisy niady-hevitra hoe manana autorisation ve zareo sa tsy. Fa eo amin'le hoe misy milaza manko monsieur mahay be tsy haiko hoe taiza izy nianatra an'le loi sur la corruption internationale fa dans tous les cas zao fandehany ny atao hoe fandrika dia hoe ianao no miproposé an'le olona hoe omeko an'izao ianao raha manao an'izao dia ianao ihany avy eo no misambotra an'le olona na mampisambotra an'le olona rehefa une fois izy manaiky. Zay le atao hoe piège fa tsy izay any le zavatra nitranga. Ny zavatra nitranga dia Romy no nangataka voalohany ary i Tabito no nalefany ifampiresaka momba an'le somme. Rehefa avy eo Romy sy ny mpiara-miombina antoka aminy niaraka ny confirmer hoe tena io somme io ny ilainay dia nanontany mihitsy ny retory reto satria tena niteny le olona ao anatin'le enregistrement hoe manahirana anay tsy mahazatra anay ny andovola ohatran'izany raha angataka fionana amina président de la république. Ka raha ohatra ka io montant io no angatanao mila justifienao inona tokoa moa zany, mila justifienareo inona moa zany no antony hanomezanay anareo an'io. Dia nilaza mihitsy ny ty Romy hoe satria misy travaux maromaro ataonay ho anareo, misy contrat sainay soniavinareo mba alohan'ny resanareo amin'ny président ka io frais alohanareo io dia fizany anarany ohatrany hoe frais de service ataonareo aminay. Dia kaky rehetra hoe au courant ve zany ny président hoe miresaka tsika dia namaly Romy hoe au courant izy hoe manana fionana foana isika fa kosa alohan'ny onanao aminy sy alohan'ny anaovany soniny taratasinareo dia mila fisolentsika tsara ny zavatra rehetrarehetra dia mila manao contrat isika. Dikan'izay zany le contrepartie an'le vola dia hoe misy service hono homendry Romy nefa nisy mpiasa ao amin'ny présidence ary ny teny mihitsy nireo olo ireo hoe tsy mety vera ohatra maka consultant professionnel isika dia ireo zany manao an'le contrat sy le zavatra dia non izy rehetra izaho ihany manao an'io ary ty rangahy Tabito ty efa 17 taona niara-niasa amiko atokisako io izy manao azy etc etc.
Zay voalohany. Romy sy ny namany no nangataka. Izy no niteny hoe zao montant ilainay. Faharoa, ry zareo ihany koa no niteny hoe afaka payena en nature, virement gold na safira. Zay andoavanareo anazy ozy izy. Afaka payena any Suisse, afaka payena any Dubai, any Singapour, na any amin'izay tianareo andoavanazy ozy izy fa manana compte BDB zay andoavanareo anazy. De izy amin'izany zany le miproposé, le olona no nangataka. De le anankiray ny teny hoe tsy de tena à l'aise zay amin'le fangatahanareo fa azavao aminay hoe ina moa ny antony io vola io. De izay zany le izy. Mba tsy hampirorosaina antsika hoe ohatra ay nisy complot contre le fanjakana satria hoe asa hoe ny mpanohitra ndray koa hoe nandeha naniraka an'ireo James Hill reo andeha mandrika an'izy mianakavy. Fa zany ao a Madagasikara ao dia betsaka ny ohatr'izany. Mandeha manantona le olona mpamatsy vola, manantona an'ireo autorité isan-karazany ao Madagasikara miteny hoe izahay anamboatra autoroute, izahay anao zao teo izy ny valiteny voalohany. Mandoa an'izao nareo aloha dia avy eo tsika miresaka. Ohatr'izay le fandehany. Iza zany le nitaky vola, le autorité. Dia io autorité io no nangataka pot de vin. Romy no nangataka pot de vin. Dia ireto olona reto amin'izay ny antsony National Crime Agency izay mitovy amin'ny Bianco any amintsika fa efficient kokoa. Dia ireo no nanomboka ny fampiraharaha tamin'iretsy ary nanao ny enregistrement, ny conversation sy ny réunion rehetra izay nifanaovan'ny zareo. Izay no nenona itaty ary dia voalaza tao mihitsy. À plusieurs reprises niteny le Charles io ahoana zany fandehany tsy tena mety aminay le mandoa an'le vola. Tsy maintsy mandoa nareo satria zao zay ne misy ekipa ozy izy ry manao an'io zay mbola manao lobbying any amin'ny assemblée sy any amin'ny sénat zay ozy izy tavoavoaka ny taratasinareo. Mbola izay ozy anova lalàna momba ny mine dia anisany hanatsara ny sécurisation ny investissement anareo daholo zany rehetrarehetra any ka izay rehetrarehetra izay ozy mila vola. Dia ekeko raha tena consultant ny asan'zareo dia afaka manao facturation izy les travaux de consultance. Fa ny tadiaviny retsy dia tsotra ataovy mihoana amin'ny président zay dia eo amin'ny président izay miresaka momba ny permis d'exploitation. Dia tsy nataony retsy mihitsy aloha le fionana satria tsy nisy le vola dia mieritreritra zao hoe rehefa azony le vola zay vao ampiony amin'ny président. Ary alohany azahoany an'le alohany aminovana an'le fionana dia nampanaovy ny contrat le olona hoe manome azy ireo 5% amin'ny capital. Ohatrohatran'izay ny fandehana. Donc zany ilazana hoe guet-apens, ny atao hoe guet-apens dia fiandrasana kendry-toana omanina amonoana olona oka tsy afangaro. Ny atao hoe piège dia hoe tsy manana le intention morale le olona fa te enao izay miproposé ihany avy eo no mamandrika anazy dia mampisambotra anazy. Izay zany hoe piège amin'ny corruption, tsy azo raisina sady tsy mitombona satria fandrianao le olona. Fa tamin'ity kosa le teo amin'le remise, le amin'le remise hoe ny fanolorana le izy no ohatrany hoe ny orchestré vandretsy mba ho aty à Londres. Fantatrarena ny antony satria raha tany Madagasikara io dia tsisy fanenjehana. Fa satria raha any Madagasikara zany hoe dirikabin'ny présidence zany tratram-bodiomby na mbola hitany caméra rehetrarehetra na hitany vahoaka malagasy rehetrarehetra dia tsy misy fanenjehana. Tonga dia miala maina ohatry ny mandevina alika. Ohatran'izao tsika miteny zao fantatry ny fitsarana malagasy tsara, fantatry ny Bianco, fantatry ny PAC, fantatry ny présidence tsara, ny fisiany io raha io misy ouverture d'enquête ve any Madagasikara. Tsisy. Fa nahoana? Tsy corruption ve io any Madagasikara?
tsy trafic d'influence ireo milaza ry zareo hoe efa fataonay ty zavatra ty Exxon ozy izy efa nandoa taminay ary efa nkarakarainay dia zao izy manao tsara ny asany Total koa Rio Tinto izy akoa misy anankiray efa efatra ny tonony zareo ary Madagascar ozy izy tsy niara-niasa taminay dia zao izy manenganina tsy afaka azafady zao izy tsy afaka miasa ara-dalàna manana problème zany